Tiako daholo ny zanagasikara rehetrarehetra tsy ankanavaka. Somary lavalava ny resakantsika androany ary somary maromaro ihany koa ny fanontaniana misy dia ho anareo izay mametraka fanontaniana ka raha ohatra ka efa misokatra ilay mesazy dia ny dikana efa ato anaty live ny valo fanontanianareo dia afaka mijery ilay fanontaniana any anaty live izay zaraiko ianareo. Tsy voatery hoe ity live ity fa izay live efa tany aloha tany dia afaka jerenareo ilay izy dia hitanareo any ny valo fanontaniana. Fanontaniana voalohany petraka ato ary dia hoe raha manambady lehilahy zareo mbola tsy vita mariazy, ilay vehivavy tsy miteraka dia mety miaraka amin'ilay lehilahy ve zany? Mety miaraka amin'ilay lehilahy ve zany? Satria izy te hiteraka. Dia anisan'ilay hoe miaraka amin'ny vadin'olona ihany zany indria satria tsy inona olona efa manambady izy dia indria mieritreritra miaraka aminazy. Ka izao mianga avy any amin'ny ray aman-dreny aloha ny teneniko voaloha. Ny fitaizan'ny ray aman-dreny ny zanaka malagasy dia mampalahelo fa manao lalakitakisoa. Ianareo ray aman-dreny efa nandalo fahatanorano na lalana atao hoe lalam-piainana. Maninona ny zanakareo no tsy atoronareo ny lalana tokony ho izorana? Tsy ampy fitiavana ny ankizy dia lasa manaonao foana. Raha ny tokony ho izy anefa hoe ianareo ray aman-dreny no hany handry fampiankiana sy hizaran'ny alahelony noho ny tsy fahaizanareo ray aman-dreny manome fitiavana ny zanakareo dia lasa izy mitady fitiavana eto sy eroa miaraka amin'ny lehilahy ohatra dia fieritreretiny hoe iny lehilahy iny no hizaran'ny alahelo kanefa ny lehilahy ange tsy hiasa saina an'izany. Lehilahy tsy tia vehivavy mifosafosa izany mihitsy ny lehilahy. Raha vao indrisy hoe mpifosafosa tonga dia lasa izy miala. Dia ho anareo ray aman-dreny, rehefa vao mbola teraka ny zaza dia tsara izy omeo fitiavana. Amin'izay tsy ho adinon'ny ankizy foana ny fitiavana ataonareo ray aman-dreny na dia efa lehibe ary izy. Tsy vitan'ny omena vary fotsiny io vary tena dia hoany tany dia samy miala. Tsy ampy ange izany e. Ny fitiavana omenareo ray aman-dreny izany ny ilain'ny ankizy izany. Ny courage fankaherezana na mahay izy na tsy mahay dia mila manome fankaherezana nareo. Fa tsy miandry vokatra fotsiny raha tsy mahay izy any am-pianarana tonga dia fa nanino ny tena tsy nahay. Fa saina ihany aloha mila jerenareo koa nge zanakareo na tsy mahay azy nareo. Mba mila dokafinareo ihany koa nge izy. Mba mila omenareo oroka ihany koa zanakareo satria tsy inona izany no mampatonga ny ankizy lasa hoe manana fiera hoe tena fiera be aminako satria tiany dada sy ny ray aman-dreny ange ny tena akaiky ny ankizy. Nefa tsy ampy an'izay ny tokantrano malagasy. Manentana foana ko an'ny ray aman-dreny mba raha maso akaiky ny ankizy ary raha ohatra ka tsy vitanareo ary izay dia mifanoroka aminazy, misaotra anazy, mba milaza anazy amin'ny fitiavana. Rehefa mahay mizara fitiavana amin'ny zanakareo ianareo dia ilay zanakareo ange lasa be fitiavana ihany koa raha ohatran'izay rehefa mana-tokantrano. Rehefa gidragidra lava ny iainanareo tokantrano lasa mpigidragidra koa izy rehefa mandeha manambady. Dia ny eo ihany ny eo. Dia heverina ato amin'ny fanontaniana aritsika hoe efa manambady dia hiteraka lehilahy fa vadiny tsy miteraka. Izana lehilahy aloha ny fomba andeha hilahy vitsy ny lehilahy manaja vady. Vitsy ny lehilahy toka-po fa ny ankamaroany tsy maintsy mandeha manenjikenjika sy eroa efa fomba ratsy ny lehilahy izay. Alaina ohatra izany ndry hoe hiaraka amin'ilay lehilahy manambady. Mandray karama ilay rangahy atao ohatra hoe 2 hetsy na 3 hetsy ny karamany ao anatin'ny iray volana. Ny iray hetsy zarainy roa ilay karama na tsy zarainy roa ary fa ny iray hetsy omeny amin'ny vadiny dia ny 2 hetsy omeny andry. Ny vadiny anefa manana ny zanany mandofa trano, mandofa anjiro, mandofa vidina rano, ny kenikenina isan'andro, miala amin'ny dépense ao an-trano.
indri nefa ary mahazo roetsy indri sy ny tenandrirery no miazona ilay vola roetsy. De tsara ve zay fihetsika izay? Matoa lehilahy zay mitady revy any ivelany any de resaka bibita ankeny tadiavina fa tsy resaka hoe fiainany. Ary ny lehilahy de tsy azo itokisana amin'ny zavatra lazainy ny vaviny, ay piso tena tsy tiako aky neny, ay piso tena tsy tiako aky madama. Eo maso indri izy mody manjo rehetra ohatran'ny akoho voakapoka fa rehefa lasa indri avy eo imezany malakilaky fotsiny indri. Matoa izy tsy misaraka amin'ny vadiny fa mbola mikiky miaraka amin'ny vadiny ihany. Fantany ange io vadiny io fa hoe mahay mandro hanina, fantany ange io vadiny io fa mahay mipasoka lamba, fantany ange io vadiny io fa mahay mampiritra trano tsara. Lehilahy sy tia vehivavy be korontana. Ary indri matahotra izy niaka vady indri satria indria manenjika vadin'olona. Raha ohatra ka ho lasa vady indri ilay lehilahy avy eo de matahotra ihany koa izy indraindray nareo rehefa hivady de lasa indray mandeha manenjika lehilahy manam-bola de hitady vadin'olona. Izany ny ao an-tsain'ny lehilahy fa tsy lazainy indri izany. Anjarandri mandinika raha tia indri izany miaraka aminazy mijinja ny vokany indri. Ilay madama tompom-bady tsy maintsy malahelo izy. Indri ihany koa amin'ny ankapobeny rehefa any aoriana indri tsy maintsy eo ihany kely fijaliana iainandri satria indri manorina tokantrano, manorina fiainana eo anatrehan'ny alahelony hafa. Maro milaza hoe vitsy ny lehilahy, maro ny vehivavy. Tsy isika olombelona mandahatra ny fiainantsika. Rehefa hoe mijanona célibataire ianao dia ajao ny maha célibataire anao izany. Rehefa manambady ianao ajao ny maha olona manambady anao. Manana vady manana madama, manana ramose manana ramose, izay roa ihany no afaka mifaly. Fa rehefa miopefy noho izay lelalam-piainana, isika rehetra ange tsy maintsy mijinja ny vokatry ny adalantsika. Anjaran'ny tsirairay mandinika izay. Ka noho izany samy izany mandinika ny tokony ataony ny tsirairay. Ny tsodrano apetraka fotsiny dia hoe ho an'ny tovovavy malagasy mbola ampiako sira ihany indri. Indri aza mandany andro amin'ny lehilahy efa fantatry indri hoe manambady. Diso sady resy indri raha hoe fitreretandri dia miadana be indri tena haka vady indri ve ilay rangahy efa manambady iny? Ileliny ao anatin'ny sainy. Fantatry ny rangahy indri fa kamo velona ny fo maraina. Ny taona indri mitovy ny zanany vavy. Dia indri faly be isan'andro vidianan'ilay rangahy crédit. Faly be indri isan'andro fa mahazo vidianany gâteau, dia vidianany bonbon, dia vidianany biscuit, dia vidianany chocolat. Dia faly be indri vidianany akanjo, dia vidian'ilay talon zao, dia vidian'ilay kiraro tsara tarehy. Ny tambiny zavatra iny dia lely. Izay ilay ao anatin'ny sainy. Fa izy tsy haka vady indri izany. Fantany indri fa olona tsy mahay mandro hanina, fomba ahoana angalany vady indri? Fantany ihany koa indri fa hoe tsy mahay karazana kenokeno ao tokantrano. Mahay miantsena ve indri? Raha omeny vola indri dia lasa hividianana indri lamaody fa tsy ho indri ny karakara tokantrano. Noho izany ho an'ny tovovavy miaraka amin'ny lehilahy hoe efa manambady dia diso adresy indri fa tsy haka vady indri izany ireny lehilahy ireny. Fa hafinaretana ny mahafinaritra ny lehilahy ao fa tsy resaka hoe haka vady izany. Resaka mandan-jiro fotsiny io dia alaiko vady indri. Tsy ny zavatra lazain'ny vavan'ny lehilahy no tsara aminazy fa ny zavatra ataony. Raha tena vonona izy ny haka vady indri, sarahany vadiny dia maka vady nareo izay zava-misy. Fa tsy miteniteny fotsiny isaky meny tena sarahako aky izy, isarahako izy. Aiza koa izay misaraka eo? Misy ara-mody any an-trano foana. Noho izany indri ihany koa dia mila mahaleo tena. Izany toetrandri mitavozavoza izany ange dia mampatonga ny lehilahy miemotra. Indri ange ilay vehivavy miraikitra. Mbola averiko foana fa lehilahy sy tia vehivavy miraikitra. Mila manana fiaina indri mahaleo tena indri. Fiera aminazy fa izaho mahaleo tena. Izaho tsy manambitamby lehilahy izany rehefa tsy tia izy dia aleo andehana. Ho hitandri tsara fa maneno ny lehilahy iny rehefa avy eo lety. Ohatran'ny tafy ry lety. Ohatran'ny lasa netinety iny noho ny saraka izay lety. Tena malahelo indray rangahy fa ninariko ny sipiany. Izay ny ao an-tsain'ny lehilahy. Avy eo raha ohatra indrika hita fa tafatafa
fa raha jerena ndry hoe tena nirakaraka ny saranareo vao maiky ny laza voangory be tonga dia ozy afa-doza ihany ako fa nisaraka tamin'ny SCP fa jery artiste mampatahotra vao mahita andrisy tonga dia miafina sy elao tsipako iny tsy mahalala an'iny tandrisy zany tsy mahazo manambitamby lehilahy zany ndry rehefa tsy tia izy elao ary ny fianaran-drio toy izy foana mila tohizana ny fianarana fa tsy hoe mingitrika ako fa ndeha aprevy dia irevo izay ny voka-dratsy nirina aoriana angeny tsy zakandry avy eo ny lehilahy rehefa manomboka eo amin'ny faha-efapolo taona mahery eo izy vao manomboka somary tonga saina ozy lehilahy malagasy lazaiko eo fa hafa ny lehilahy any andafy efapolo taona lehilahy vao mieritreritra vady fa lehilahy efapolo taona malagasy zany efa manambady efa mananjanaka eo ny lehilahy manomboka lasa malemy amin'izay ny vatany anomboka ho retirety koa izy atsoatsy dia lasa manomboka endriendry amin'izay izy eo an-trano satria tsy inona fatany ihany le ratsy nataony tamin'ny madama dia ndry koa raha hoe sipandry dia amin'izay koa izy lasa mody tsy te hiaraka amindry fa mody miala ilana satria fatany izy satria tsy nefa reraka vola laniko nitanjaka tsy isy tsony rehefa manomboka faha-efapolo taona lehilahy dia tsy mitombo tsony ny ozatra fa ireny lehilahy bokony ozatra be hitanareo mandeha ireny mihinana protéine angereny mihinana vitamine angereny makany amin'ny dokotera mihitsy hoe inona ataoko mba ho lasa bokony ozatra ako dia manaraka régime izay mampatonga an'ireny fa rehefa tonga faha-efapolo taona lehilahy dia mijanona ny fiangezaky ny hodiny sy mihena ny tahanery ao anatiny dia mbola averiko foana ho an'ny tovovavy malagasy aok'izay aza miaraka amin'ny lehilahy manambady raha ohatra indry ka célibataire dia ajao maha célibataire indry tsy misy veranjara zany fa ny olona rehetra samy natao any anjara matondry mbola tsy manambady dia tsy natao anjara indry zany manambady ho an'ny manambady ihany koa dia aza mipingapinga milingilinga izay raha ankafa manambady tady tsy roa tsy maintsy anenina angenareo betsaka ny olona manambady ianareo efa manambady ireo mitady rirareneny aloha manenina angenareo fa raha tena hoe tokantrano tena hoe nankafizinareo ny nanambady tsy mampirafy zany nareo na indray andro ary fa matoa ianareo lehilahy hoe mbola mandeha mampirafy mipingapinga milele rehetra roa nanenina angenareo saingy tsy te-tsotra dia amin'ny andro tsy ampozinareo dia ho zakainareo koa mivokatry ny adalanareo marary herindry marary valany marary be ny tsy mahetsika ny ozatra marary be fa voniko dia naninona ary zakatra ny ala daholo ny voniko nisany nefa rano koa voan'ny angatra ny mampalahelo dia madama nefa tsy afabela ao an-trano izay kely mampalahelo tsy afabela madama noho izany zareo rehefa manao zavatra mahaiza mitsinjo ny hoe aiza ny voka-dratsiny aiza ny vokatra tsara mety afaka manao an'izao hoe za sa tsy mialohan'ny hanaova zavatra anankiray mianatra mikaroka mandalina izay vao manapa-kevitra raha izay no ataon'ny tsirairay dia tsy maintsy tafidy gasikara fantany manaraka ny fory ve azo nonoina ka raha mahatelina rampory ve tsy mankarary raha ho amin'ny mpivady tsy misy olana mihitsy izany fa ilay izy moa izany atelina tao iny tsy hoe atelina any anatin'ny atelina hohanina ange ilay izy ry zareo tsy atelina atao gologolo ary anaty ka ny asan'ilay fory ary ambany ary manamboatra zazakely tsy izay ilay atao akory ary alako moa tsy voatery hoe atelina be dia be nge rampory ange zavatra mandalo kely fotsiny hafa ny ranonaina dia milaza ialahy hoe efa mankarary ilay izy aloha tsy mankarary fa i madama ihany izay ihany raha ohatra ka tsy te harary ialahy na indry dia ianareo roa ihany no afaka mankafy rehefa mitombo anankiray lasa telo na efatra na dimy dia ho hitanareo tsara fa aretina angatra no azonareo
Noho izany raha te hankafy dia ianareo roa ihany manao anazy tsisy maharatsy an'izany. Dia ilay izy tsy atelina gologolo aty anaty vavony aty ilay izy fa rehefa vita afaka mandeha manasa vava, miborosy nify, diovina tsara ny vatana dia vita ilay izy avy eo fa tsy hoe atelina akory. Ny asan'ny vavony dia mihinana sakafo fa ny asan'ny ramporaky ary amin'ny maloto ary ilay izy. Salut, inona kay ny inona mampavoa ny angatra? Salut tompoko, izany mba saika anontany raha mety ny sipa ve rehefa misy pénétration pénis dia atao hoe viatra sa hoe tanana fotsiny dia efa tsy viatra intsony izy. Atao hoe tsy viatra. Ao ariana mampavoa ny angatra. Ny angatra dia rehefa mihoatra ny olona anankiroa izay ny olona iarahanao mifandimby amin'izao karazan'olona rehetrarehetra izao ianao sady milelifory, milalao bibity, mifandimby, miakatra sy midina eo dia tsy maintsy voa ny angatra na ho ela na ho haingana. Tsy androany. Ho an'ny vehivavy aloha raha ohatra ka voa ny angatra dia elindry vao lasa mipetraka ilay zazakely. Ho an'ny lehilahy ihany koa dia lasa mihena ny tahan'ny ranonaina. Ary rehefa voa ny angatra dia aza mihaino vavan'olona etsy sy eroa hoe hosorana savony, hosorana tongolo gasy, hosorana izao. Tsy sitrana ao anatin'ny vatana ao ilay marary fa tsy ilay ety ivelany. Ny dokotera no tsy maintsy aleha voalohany hoe inona ilay vahaolana tokony atao. Ny dokotera no mamana azy fa tsy mitaditady olana etsy sy eroa izany. Tsy hahavaolana ireny fa tsy maintsy mankany amin'ny dokotera, milaza marina, mitsotra marina, izao ny zava-nisy, izao ny zava-nisy dia ny dokotera mahamaolana azy. Tsisy tokony hoe mahamenatra izany na mampatahotra. Mba saika anontany ny sipa rehefa raha tanana ve dia tsy viatra intsony. Lalàna vehivavy Virginia dia izy aloha amin'ny ankapobeny raha hoe tena te hijery lisany dia eny raha sy palisa moa izany afaka hoe tsapaina nono dia raha hoe mafimafy misy ohatran'ny karazana voatabia amin'ny nono dia fantatra izy. Raha tsy te hijerijery an'izay indray lisany dia hoe rehefa hoe milely dia ao anaty lavapory ao misy karazana singa misy ohatran'ny hoditra manify izay ao. Dia rehefa ohatra ka mahavaky an'iny bibity lisana dia izay izy no tsy viatra intsony ilay vehivavy, tsy virgin intsony izy. Fa raha ohatra ka hoe tanana, raha lava hoho kosa aloha ialahy dia mety possible. Raha lava hoho be ialahy mety possible hoe vaky ny tanana ialahy izy. Dia efa maninona moa izany no ampidirina ilay tanana, fa maninona moa izany tsy ilay bibity no atao. Hoe te hilely ihany izany nareo fa hoe mody tanana fotsiny no atao eo ve? Dia mbola milalao izany nareo fa tsy tena vonona ny hoe hilely. Ho an'ny tovovavy malagasy mbola ho averiko. Indri dia aza manaiky ataon'ny lehilahy kilalao. Izany ankeny ataon'ilay lehilahy eto kilalao. Mody lolaovina fotsiny izany atao eto ivelany fotsiny raha lolaovina amin'ny ratsan-tanana eto izany ilay forondria jerijerena fotsiny eo. Na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy ho avy ihany ilay bibitiny andavaka andry. Indreny hoe vao mafy avy eo. Maro ny vehivavy voafitaka vokatry ny lainga tsara lahatra ny lehilahy ka mbola atoroko ihany ho andry tsara kokoa hoe rehefa manambady indry izay vao manokatra feh na rehefa hoe miasa tsara tafita amin'ny fianarana izay vao afaka manokatra feh. Fa ny lehilahy tsisy vonona haka-vady andry izany mihitsy raha mbola mpianatra indry. Fantatry ny lehilahy indry fa olona tsy mahay n'inona tsy mahay fanahy tokantrano fomba ahoana hangalany vady andry. Est-il possible de discuter avec vous? Eny ho anareo izay manana fanontaniana tonga dia apetrao ilay izy fa tsy misy olana mihitsy. Saika mba anontany azafady ho anareo manana fanontaniana tonga dia apetrao ilay fanontaniana fa tsy misy olana mihitsy. Tsy tia horohana sy safosafo ohatran'ny vatan'akondro. Vehivavy sady tsy tia horohana no tsy tia safosafoana fa ohatran'ny vatan'akondro. Dia mino aho fa ny tokantranonareo roa izany ny olona tao anaty afo be.
Ohatry ny ahoana moa zany le hoe ny olona tao anaty afo be voky madama tsy sitrapony nanambady, elahy koa nanambady fa rehefa tonga ao elahy dia mampirafy dia lasa kamo madama. Izany ange olana daholo raha vao fantatry ny vehivavy lisany mampirafy, izy tsy teny an'lahy hoe tena mampirafy anahy fantany foana io na hoe ela na haingana dia marary ny fony ao. Jereo tsara fa ny vehivavy zao rehefa ao an-tokantrano ka hoe lasa tsy miteny fa mijery fotsiny dia lasa mangaringarika dia lasa mangingina sy tsy miteniteny hoe zay dia hita lisany tsara fa misy zavatra mankarary anazy ao fa tsy miteny izy. Anjaran'ny lisany no manome fitiavana anazy, tsy vitan'ny lelany ambofandriana ihany ange zareo amin'ny fiainany. Rehefa tonga avy miasa elahy, madama ny vehivavy amin'izao koa ange tsy maintsy miasa hitany elahy madama hoe mahandro hanina dia elahy nefa ary mivoretaka fotsiny ery ambony salon ery, nareo roa efa samy avy miasa. Ny ataony elahy amin'izay fotoan'izay mandeha elahy mitaiza zaza mandrapahavitany sakafo, na koa ohatra elahy manamboatra fandriana mandrapahavitany sakafo, na elahy mandeha makeny amin'ny madama dia mamina kely anazy izy roa akitra ery fa tena fantatry indray fa reraka be mihitsy fa mba fino kely fotsiny. Izay fihetsika lisan'izay dia mampatonga ny madama manana fientanana izy hoe hilely araka amin'lahy fa tsy vitany fotsiny hoe tena miavonavy ny kiala alika dia hoe tsy manaiky indray io rangazy lety, tsy vitan'izay ilay izy. Ary ilay fifampiresahana ilain'ny mpivady, mahatonga tsy mifampiresaka ianareo roa dia misy zavatra tsy mazava ao ka mila mifampiresaka ianareo roa. Izay ilay fikolokoloana ny fitiavana ao an-tokantrano izay. Rehefa amin'ny maraina izao ohatra tsy maintsy hoe madama mahandro hanina, elahy tsy maintsy mahandro sakafo dia rehefa manolotra sakafo madama dia mba misaotra sady betsaka kipiso mahafantatra izay madama tonga dia faly be nge izy izany no tsara atao lisana izany fa tsy hoe zainganarina azy izay tara dia rehefa tezitra koa izy tobasany eny amin'ny lahy ihany koa io sakafo nataony iny dia hitan'ny lahy koa amin'izay efa dia mitatra avy eo ny ady. Mba mila mifampizara fitiavana, rehefa mila fitiavana matoa elahy nankavady dia fitiavana izay no andrasany elahy amin'ilay vady fa tsy ilay olona ary ambadimbadika ary akory no omena fitiavana fa ilay vady ao an-trano. Ny zavatra lazain'ny vavany elahy dia mila atao am-pitiavana. Mila elahy miaraka amin'ny lalao miaraka amin'ny ankizy eo izany ange mahafinaritra ny madama ihany koa lalao miaraka amin'ny ankizy eo elahy raha ohatra hoe mbola kelikely ny zaza dia mitaiza zaza mitaiza zaza mitrotrotra eo elahy efa faly madama amin'izay. Raha ohatra hoe lahy kely zanaka lisa lasa elahy mody manao tsongolo-badita miaraka amin'ny ankizy eo, izay dia efa mahafaly madama izany. Raha ohatra hoe vavy kely izao ny zanaka elahy dia lasa indray elahy ohatra hoe mody miaraka aminao saribakoly kely eo nareo mba dokafana kely izy ohatra hoe mandindihy kely kipiso dia efa mahafinaritra ny madama izany. Fa aiza lisany tsy vitan'ny lelana mpandriana fotsiny ny fiainana. Mila mikolokolo fitiavana ao an-tokantrano ny olona anankiroa izay io vao mirindra. Izay mampatonga ny madama lasa monjomonjo sy tsy mety hiteny sy lasa miavonavina sy kamo izy ileny satria reraka izy miandry ny elahy izy atsapa-tena, elahy nefa tsy mety matsapa-tena. Ny tokantrano tsy mandeha irery izany tsy efa nirery, matoa mitambatra ny vady anankiroa, ianareo roa no miezaka iray hiaraka hiroso amin'ny fiainana. Dia milaza elahy hoe lasa miziriziry be madama tsy mety ilely dia midika misy zavatra tsy tiany ao. Vahaolana mifampiresaka tsara ianareo roa dia ilay efa ilay nazavaiko teo mila mizara fitiavana tsara elahy dia amin'izay faly madama. Io adinareo lahy io ange ilay milongolongo sy miavonavy ohatran'izay ange dia lasa rafa avy eo ilay tokantrano, tsisy intsony ilay fitiavana avy eo fa lasa tapaka ilay izy. Saika mba anontany azafady dia ho anareo izay te anontany dia tonga dia tohizina ilay izy fa tsy misy olana mihitsy na hoe
Tsy misy olana fa tonga dia apatrao. Fanontaniana manaraka misaotra. Tena tsy mahita ry zako. Tsy mahita. Ory zareo ianareo zao mamerina manontany ianareo nefa ilay izy vidéo efa lasany aloha dia afaka mijery ianareo betsaka ny vidéo efa lasany aloha any dia mba hoe tonga ianareo dia efa mijery ilay vidéo lasany aloha any satria tsy inona maro ihany koa ianareo ilay mametraka fanontaniana dia afaka mijery manapotsitratra amin'ilay vidéo ianareo dia efa betsabetsaka ilay vidéo napetrako any dia maro izy ao azafady tompo saika anontany ahoana fomba fampiasana ny test de grossesse. Ho anareo tsy mividy test de grossesse zany itanareo le izy le fotsifotsy iny zany aloha tsisy ninina iny avy eo le sokafanareo le sachet dia le tsisy ninina le izy avy eo dia maka pipindry tsy maintsy pipindry za le pipi voamaraina ny ataondry le mbola tsy nisotro rano iny dia le pipi kely indriny araraka eo amin'le somary lavaka kely iny misaotra lavaka kely iny dia rehefa miraraka eo le pipi andry dia andrasandry raha vao misy tsipika anankiroa dia ny dikan'izay bevoky indry raha tsipika anankiray dia tsy bevoky indry arakarak'izay le izy. Raha ohatra indry ka tsy sahan'le hoe le tena miandrabera angahy pipi amin'ity sehany ity afaka raha ohatra indry ka hoe tsy sahan'izay dia makany amin'ny dokotera indry dia sady manomana ilay pipi any anaty tavoahangy kely dia ny dokotera manao anazy tsy sarotra ange ilay izy piso tsy sarotra ilay izy. Eto koa izao indry tsara indry miresaka amin'ny neny. I neny no ifampiresahana indry satria tsy inona ny neny efa niteraka dia mahalala ny hoe inona ny tokony atao dia mba miresaka amin'ny neny indry fa tsisy mahamenatra izany dia neny no manoro indry ny tokony atao. Kokoa mba saika ila torohevitra ho anareo izay manana fanontaniana tonga dia apetrao ilay izy fa tsy misy olana mihitsy fa maninona mibany tia milely sim 2 antony dia satria tsy nateriteriny any aoriana dia mbola averiko ho an'ny tovovavy malagasy indry raha ohatra ka mbola tsy niteraka dia aza milely any aoriana izany any amin'ny lavabody ny tiako lazaina. Tsy maintsy hampiasa menaka ianareo roa satria ilay any taibeny any dia tsy mety mihitsy tsy maintsy maisatra dia tsy maintsy mampiasa menaka. Ary ambonin'izay koa raha tsy voadio anareo roa izao maimaika fotsiny dao raha tena atsofotsofoka an'ity dia avy eo ianareo tsy voadio misy fitaovana fanadiovana lavabody any amin'ny dokotera. Raha tsy mampiasa an'izany ianareo dia lasa masisisisy be sy malamalama sy anana eo amin'ilay fotoana ianareo milely iny tsy indraindray adinon'ilay ry tampoka hoe sendra ato amin'ny lavabody sa ary amin'ny lavabory tafiditra ary amin'ny lalan-jaza ry tampoka ny bibitin'ilay ry nefa sady feno tay be feno menaka be ho simba anie ny vatandry dia ho an'ny tovovavy mbola tsy miteraka aza mipingapinga milely amin'ny lavabody. Ho an'ireny-pianakaviana efa hoe niteraka ka tsy te efa lehibe ny ankizy ohatra hoe efa herintaona ny faravavy na herintaona ny faralahy dia tsy maninona afaka milely amin'ny lavabody raha ohatra ka hoe izay tianareo izany fa mbola hazavaiko ihany hoe ny lavabody tsy natao hampiditra zavatra fa natao hamoaka zavatra. Tia anjaranareo no mijinja ny vokany avy eo. Mba hampianaro milely ireo sipa kely ireo hoe ahoana ny ataony sipa efa position ohatra izao fa misy sipa kely mampalahelo be rehefa manao sabàka fotsiny dia miandry trongisiny
sady ampahafantarina anazy hoe rehefa milely izany dia tsy menatra satria ny sipa tsy natao hakana fafiny fotsiny fa maka fafiny koa dia samy salama ny reny sy ny zaza amin'izay mazoto ianao. Ka olona mbola tsy ampy-taona kosa ve moa ny arahany lahy dia fomba ahoana moa izany no tokony hoe tsy azo atao ange izany? Mbola averiko ihany ho an'ny tovovavy malagasy indria aza manaiky adalain'ny lehilahy. Ianareo tsara izao ilay resaka teo. Indria tsy te hilely fa mahay maika fotsiny pingapinga hoe tara be amin'ilay lehilahy dia hilely dia hanokatra fe. Be voky eo indray dia ny indrimy be indrindra. Nataon'ny ianareo nge fe dia hoe aleo manambady e. Iza na be voka tena dia aleo manambady izay fotsiny. Ka noho izany raha ohatra indray ka tena hoe te hilely tokoa dia safidio ilay lehilahy miaraka amindry vonona tena haka vady andriva ity lehilahy ity. Maro ange ry zareo ny tovovavy vao fitaka e, vao tamin'ny afakomaly nisy vaovao teny Ampasapito manodidina iny nisy vehivavy andeha hamono tena dia ny pôlisy sy ny olona manodidina nanakana anazy tsy andeha hamono tena fa hifandrombahany olona teo izy dia raha nanontaniana ilay antony dia laza zareo fa hoe vokatry ny fitiavana nampahatonga anazy lasa hoe andeha hamono tena. Ka hitanareo izany rehefa tia loatra ny vehivavy dia izay lasa manao foana. Fa io tsy azo atao ilay miraikitra aloha ireo indri tambatambazin'ny lehilahy amin'ny resaka vola dia eo indray dia lasa koa tsy haka vady andry izany ireny lehilahy ireny mody hoe menandao kipiso vidy kiraro ve indray eny kipiso hividy akanjo ve indray eny kipiso dia iny koa indry adala be fa nividiana an'ilay akanjo, nividiana an'ilay kiraro, nividiana an'ilay lokomena. Fa tsy maintsy rehefa avy eo izy dia ndoky sao dia tokony sikirina amin'izay ilay folindrisa dia tsy nidily hoe somary atao tanana kely fotsiny dia lololovana tsy manana ry piso ray volana aloha izay afaka roa volana indray sao dia tokony ampidirina amin'izay ilay bibidy ry piso fa ohatra ny tena mety ilay izy dia manaiky tsy vidy koa indray satria tsy hoe mahazo akanjo mahazo kiraro vaky amin'izay ny vodindry avy eo lasa izy mandeha mitady sipa hafa indray fa eo indry ny raisiny dia eo indry tomamby tena tarape amin'ilay risa fa ahoana ny nampitsaliana. Ny loza dia raha be voka tamiko eo koa indray dia ahoana lehilahy tsy tanina lena. Mila misafidy indry raha mbola mpianatra aza mieritreritra hoe fitiavana matotra amin'ny lehilahy kilalao ny arahany amindry fa tsy vady. Raha ohatra indray ka hoe tena mazoto marina tokoa amin'ilay hoe hiaraka amin'ny lehilahy zavatra hafa indray dia mila mazoto izany indry mba farafahambany indry mba tonga taona any amin'ny 20 taona fa tsy pingapinga mbola vao 17 taona. Vao viana nisy vehivavy ilay be voka ihany koa tao amin'ny vaovao tao amin'ny info sa inona ilay izy dia laza mihitsy ilay tao amin'ny mpizarany ihany hoe tsy mihinan-kanina ilay mamany ilay zazakely mbola vao terakely indraindray izy tsy mihinan-kanina dia hita mihitsy aloha ilay tovovavy kely hoe tena hoe reraka satria vao avy niteraka dia mahagaga sy mampalahelo dia sady tsisy fianakaviana tsisy piraitapony tsisy inona fa nakaiza daholo moa izany ilay fianakaviana hatramin'izay nitandrisana ry piso na ny dada ndry sy ny mamandry ara dia tsy asa saina ndry intsony vao bikiny eo ndry hoe aleo amin'izay manambady fa vitanay. Ilay ray aman-dreny koa nge efa miandry vasoka leo an'ilay adi-penana dia lasa ohatra zadrazatra lalan-dririnina fotsiny dia raha vidina ary kialany ity nambady dia aleo mandeha. Indry raha vao midona amin'ny poto tsisy nizaniza hamonjy andry intsony eo fa indry irery no mizaka ny adalandry. Noho izany fadio raha mbola miteny foana eny tsy mahazo manao sipindry ny anton'izay dia hoe raha vao manao sipindry tsy maintsy manokatra fe dia tsy maintsy bevoka vitatra eny amindry. Raha ohatra indray moa izany ka tena hoe mazoto tokoa indry hiaraka amin'ny lehilahy dia mila mba hoe mankafy koa nge indry ka izay ny ilain'ny lehilahy nge dia hoe lalao vehivavy ary io raha vao mandeha hily io tsy mihety izany mihitsy hoe ilay ry manalazy dia indry miandro fotsiny eo dia menatra be azo sokafana be fioko menatra be
Ny alakoko tia lafona no. Kalora ngazana kipy. Zato andro. Kaza tao amin'izao fa marary ka. Ny alakoko. Okizay loka arapitso ndraika. Inona nefa mampingapinga andry andeha hanokatra fesy araka tory ambela rehefa tsy mazoto ndry. Andana mody jery tele. Ny dikan'izany ange ndry dia mbola tsy vonony. Dia aza mipingapinga aloha. Rehefa lehibe ndry tonga taona tsapandry sy fantatry ndry tsara avy eo hoe tena voninahiko anao an'ity zavatra ity a. Efa taonako izao a, afaka anao an'ilay izy ahako. Dia ho an'ny lisany ihany koa. Rehefa fantatry lisa ilay zanak'olona fa tsy mazoto a, ilisany ihany angeny be filiriny be. Zay mila tsy mila sipa-dabaloka e. Zay mila sipa virjiny rehefa manambady. Inona ny rahan'ny lisany amin'izao tovovavy mbola tsy ampy taona rehetrarehetra izao. Avy aloha ilay tovovavy a, avita fianarana, avita asa tsara, ahita asa tsara, alaina vady izy avy eo satria mbola virjiny. Dia mahazo virjiny elahy. Fa tsy hoe elahy tena izay raha tena eliely tseroa rehefa manambady ve mibany tsy maintsy ahita virjiny. Tsy possible. Izay nataony elahy ihany jinjainy elahy. Ny zanako, ny zavatra tsy fantatry elahy androany elahy zao zatra milalao vehivavy karazam-behivavy rehetrarehetra eo. Elahy ange tsy maintsy aneniny. Ny anabaviny elahy koa, ololaovindry lerony, abikindry lerony. Dia hoe lety efa ahoana rangana anabavina nataona ohatran'io sao dia mba tsy rariny. Ary elahy, isan'andreo elahy mandeha milely ny anabavin'olona tseroa dia nga rariny. Atao ny anabavin'olona. Dia manaja ny anabaviny lahy koa ny olona. Fanontaniana manaraka. Coucou. Ho ana rehetrarehetra izay manao coucou dia coucou daholo. Ho ana rehetrarehetra izay manao salut dia salut be daholo. Dia raha misy fanontaniana tonga dia tohizana ilay bonjour ahoana ny hoe bandy mbola kely miaraka madama efa niteraka nefa tsy manambady izy. Bandy mbola kely miaraka madama efa niteraka nefa tsy manambady izy. Elahy zany mamasosy. Elahy zany jombily raha azoko tsara. Dia miankina aminareo ihany io. Voninahitra vady ale madama manambady ve elahy aloha izany fa sa inona ny rahanareo e? Elahy mbola bandy kely miaraka amin'ny vehivavy efa niteraka elahy. Vehivavy efa niteraka fa tsy manambady. Dia inona izany ilay tanjona eto? Aka vady ale vehivavy niteraka sy nanambady ve elahy sa hoe anala azy fotsiny ianareo roa? Izay aloha no tsy mazava. Raha ohatra elahy ka vady anazy dia anareo roa ihany izany, sitraponareo ilay izy. Raha ohatra elahy ka hoe te hanala azy, madama zao dia efa mahalala saina, marani-tsaina kokoa satria elahy mbola zaza. Dia manala azy izany fiainanareo eo fa tsy hoe resaka fitiavana matotra akory satria elahy mbola zaza. Mba te hiditra amianao. Ho anareo izay te hiditra ami afaka miditra ami fa tsy misy olana mihitsy. Coucou, salut. Inona tombontsoa azon'ny vehivavy nonoina ny foriny? Inona ny tombontsoa dia ohatran'ny elahy ihany eoko. Inona tombontsoa azon'ny vehivavy rehefa nonoina ny foriny? Dia ohatran'ny elahiko. Inona ny tombontsoa azon'ny elahy rehefa nonoina ny lataka? Tovy ihany izany. Samy te hankafy na elahy na ilay vehivavy. Ny zavatra tokony atao mahatsara anazy fotsiny dia ny hoe tsy maintsy
ianareo roa ihany no miaraka fa tsy mihoatra ny anankiray na mihoatra ny anankiroa dia tsara ilay izy, miaraka mankafy tsara ianareo roa amin'izay zavatra izay. Coucou, mahafinaritra daholo ny vidéo. Ianao ve afaka miresaka MP dia anontaniana mahakasiky ny lely ho anareo izay efa io nge ilay izy, efa betsaka nge ao amin'ny efa betsaka nge ao ho anareo izay hoe te handefa mesazy dia efa be dia be ireo mesazinareo rehefa tsy voavaliko ato anatin'ny live ny fanontanianareo dia tsy maintsy valiko foana ilay izy, fa izany hoe ianareo efa betsaka nge ilay izy dia tsy afaka hoe valiana eo no eo fa ho anareo izay hoe manana fanontaniana tsy maintsy afaka apetraka ireo fa tsy misy olana mihitsy ilay izy dia miezaka mamaly tsikelikely an'ilay live mba valio. Ho anareo izay manana fanontaniana dia tonga dia apetrao ilay fanontaniana fa tsy misy olana mihitsy. Nareo izao manontany hoe mba valio dia nefa ianareo tsy mametraka fanontaniana dia mba apetrao ilay fanontaniana, tsy misy olana mihitsy fanontaniana apetrakareo ao tsisy olana mihitsy tsisy bedy fa fampianarana fifandrona hevitra izay no ataontsika ato. Dia izay fanontaniana apetrakareo tiako be daholo. Salama, raha olona misotro kafe sy toaka no malemy ny biby dia inona no atao? Tamin'ny torohevitra misotro kafe indroa isan-kerinandro. Raha olona misotro kafe sy toaka no malemy ny bibity. Ny toaka sy ny kafe rehefa sotroina tsy voatery toaka na kafe na sigara, ny zavatra rehetra rehefa be loatra dia manimba. Izaho izao efa nanao vidéo zahako mahakasika ny atao hoe revy sa ditra dia efa nanazava zahako tao anatin'ny vidéo hoe rehefa be loatra ilay izy dia manimba ary rehefa antonony ilay izy dia mety amintsika. Ohatr'izay ihany koa ny kafe sy ny toaka rehefa be loatra ny kafe sotroina dia ny tantsahany tsy izay ilay tantsaha, rehefa mifoha maraina isika dia misotro kafe, rehefa avy mihinavy mangahazo amin'ny atoandro dia misotro kafe, rehefa amin'ny hariva alohan'ny hatory mbola misotro kafe, rehefa tsy misotro kafe marary ny lohako, tena ohatran'ny mila misotro kafe aho izay, dia efa drogue vatana, efa vita izany ny vatany, efa midoroky ny kafe. Dia ohatr'izay ihany koa ilay zatra mifoka sigara tsy maintsy mifoka kely foana, raha vao tsy mifokafoka dia tena ohatran'ny marary izany ny lohako, tsy mety ilay izy. Dia ohatr'izay ihany koa ilay misotro toaka tsy maintsy manandrina kely dia lasa mamilava amin'izay, mamilava lany any amin'ny toaka ny vola. Toaka mba tokony hividianana rejima hampatanjaka sy ny hampabeazatra ny lisana lany amin'ny hamonoana vatana. Ka raha tian'ny lisana izany hoe hanana tanjaka sy hanana hery lisany ataovy ny revy fa aza atao ditra. Ny revy dia mahalala ny antonony. Te hisotro toaka? Misotro toaka. Roa vera isan-kerinandro. Te hifoka sigara? Indroa anatin'ny herinandro na intelo. Ny misotro kafe dia efa lazaiko anareo mba ilay kafe tsy ilay maintimainty ny antsika mantsy ilay kafe maintimainty fa ilay kafe arabika izany. Raha tsy mahita ianareo dia ilay mividiana kafe eny an-tsena ohatra eny Andravoahangy na eny kafe ilay voanina kafe iny dia iny no endasina ao an-trano, ianareo mihitsy no manao an'ilay izy. Rejima vatana lisana ange izany e, tsara ange izany e. Iny no endasin'ny lisany dia rehefa somary marron ilay izy dia esorina tsy avela mainty be, somary marron fotsiny dia totoina lasa vovony. Dia avy eo iny no maka kely isan'andro tsy hoe isan'andro, isaky ny 2 andro na isan'andro e. Isan'andro ilay izy misotro kely, tsy atao 1 kaopy be fa atao tapa-kaopy. Efa rejima ny lisany iny isan'andro dia amin'izay lasa matanjaka ny bibity ny lisany. Dia izay.
mahaiza mahalala ny atao hoe revy dia milamina amin'ny lisany, tsy atao ditra. Fanontaniana manaraka: est-il possible de discuter avec vous? Eny ho anareo izay manafantaniana tsy misy olana fa tonga dia apetrao. Ahoana no ahafantarana fa mbola vierge ny vehivavy? Efa misy vidéo any efa nisy vidéo mahakasika an'izay any aloha any. Ho averiko ihany izany ilay izy satria nareo mamerina ilay izy, fa ho anareo mba hoe tsara kokoa izany hoe be dia be efa betsaka ny vidéo napetrako any dia mba mikarokaroka any ianareo fa tsisy maharatsy izany ake. Ahoana ny alana ny vehivavy vetivety izany izy miandrina. Ny vehivavy eto somary malefaka kokoa, somary ohatran'ny hoe malefaka mitovy ny andron'ny zazakely, tsy misy ilay marokoroko izany fa somary malefaka hitan'ny lisany hoe malefaka kokoa. Dia ny sofina somary malefadefaka ihany koa, mitovy amin'ilay sofin-jazakely. Dia ny nono raha ohatra ka hoe tsapain'ny lisany dia mafy be, ohatran'ireny misy vato ireny ao anatin'ny nono ao, ohatran'ny hoe misy voatabia na misy ovy be, mafy be izany rehefa tsapain'ny lisany. Fa raha ho an'ny vehivavy efa ny lela dia tsy maintsy malodaloda ohatr'izao ny nono. Dia izay no ahalalana ny vehivavy hoe mbola virgile. Saloha ahoana kay ny fitazomana ranonaina mba tsy tonga vetivety. Efa nisy vidéo an'iny tany ho averiko ihany izany ilay izy. Ahoana ny hitazomana ny ranonaina mba tsy tonga vetivety? Lisany tsy mahazo manimba vatana fadio ny toaka, fadio siramamy manao régime lisany be dia be, sakafo natoroko tany mila mihinana karazana voanjo, mila mihinana karazana desera, mila mihinana karazana, misotro kafe ihany koa fa tsy atao matetika. Ahena daholo ny karazana manimba ny vatana lisany rehetrarehetra dia matanjaka bebe dia lisany avy eo. Dia izay ilay izy. Ary raha ohatra izany ka tonga ilay izy izy izany tonga ihany eo fa hoe tena mbola tsy tokony ho tonga ilay izy fa tena mbola tsy izao aloha. Dia ny fanaovana anazy izany raha ohatra ka tonga ilay izy dia esorina ela aloha ilay biby tao anaty lavapory dia somary ahodina kely ohatran'izao ilay biby, tsy aolana be aloha fa tapaka eo koa dia avy eo mitomany eo, aolana kely ohatr'izao dia eto amin'ilay lohana biby teo izany somary tapena lahy ilay lohany, miandriandry kely eo lahy somary mihainohaino kely eo dia somary adinodino dia tsy manina intsony ilay izy avy eo, tsy lasa ho azy ilay ranonaina avy eo dia afaka averina ampidirina indray ny lataka rehefa avy eo. Misy olona iray tena olako dia mifidy olona za, tena saroko-kenatra ao anatin'ny resaka toy izao. Tsy sahy miboridana, maty ny jiro na somary maizimaizina no tena mampahazo aina. Tsy sahy manao fihetsika na hidemandy na misy olona iray tena sahako minimum geste lazaina hoe tiako fa ao foana, ohatran'ny tsy tiako tampoka. Rehefa saro-kenatra nge izany dia ny dikan'izay mbola tsy eo ilay fahavononana. Matoa saro-kenatra ny olona anankiray dia mbola tsisy fahavononana. Rehefa saro-kenatra dia ajanona aloha ilay izy. Fa raha ohatra ka tena olona tianao sy ankafizinao no iarahanao, tsy misy menamenatra izany io. Tonga dia ndao foana, raikitra izany, izao dia izao. Ary raha ohatra ka hoe mbola tovovavy, mbola zaza no mametraka fantany hoe mbola latsaka ny 20 taona dia
aza de maikamaika loatra, mbola averiko foana izay. Indri zao eto menatra be hoe mila tsy maintsy pihana le jiro. De inona zany ny tao anatin'ny maizinao? Asany devola engeny ao anatin'ny maiziny. Ny lehilahy de mila mijery ale vehivavy zay no mampatonga lehilahy mankafy. De mila mijery ale vehivavy izy rehefa ao anatin'le fiantanana. De tsy mandeha le izy, zay nge lasa malazo fotsiny ao anaty body fotsiny nge le lataka. De na indri koa ara iandro vasoka fotsiny nga tonga, nandriara avy nge de anontany tena nga zay le izy. Ohatrany tsy hitako izay nataoko teo menatra be. Tsy anao. Midika de anareo roa zany mbola ao anatin'ilay hoe tsy fahamatorana. De oka aloha ajarina kely le izy aloha. Fa tsy tonga de hoe mamaika be zany tena hoe zako rangata elela fa efa lehibe. Izay ny andrakandra ny tanora ankehitriny. De mbola averiko ihany ho an'ny ray aman-dreny. Omeo fitiavana ny zanakareo satria rehefa tonga ao amin'ny taona miala sakana izy de lasa manaonao foana te ho lehibe. Za rangahy efa lehibeako, lasa be famaliana, lasa tsy mety anao zavatra rehetra nefa mbola tsy mahay n'inona fiainan-tokantrano. De ho an'ny lasaro-kenatra zany efa nisy vidéo nataoko tany aloha tany ho an'ny olona saro-kenatra. De aleo fa ho averiko ihany zany le izy de amin'izay mba ho hitan'ny rehetrarehetra amin'ny manaraka. Marina zany tsy tsara ny toaka. Ianareo ihany ange de efa mahalala izy hoe tsara le toaka na ratsy le izy. Est-il possible de discuter avec vous? Eny afaka manontany ve? Eny ho anareo izay manana fantany tonga de apetrao le izy fa tsy misy olana mihitsy. Misaotra, mahafinaritra ilay fanontaniana de mankasitraka ianareo ihany koa manaraka ny fandaharana. Ianao mba ataovy lohahevitra marina ve fa mangatsiaka na koa lasa tsy misy envie elely rehefa manao visa. Tsy misy an'izany, tsy marina izany. Raha ohatra ka hoe ny lehilahy aloha mahatsapa an'izay hoe mety mangatsiaka ve le izy. Raha mahatsapa ilay ramose hoe mangatsiaka ilay izy de mila mankany amin'ny dokotera indria de manazava le izy any amin'ny dokotera. De amin'izay fotoana izay tsy mahazaka an'ilay izy ny vatandria. Misy nge ny vehivavy ohatra hoe manao an'ilay ohatra hoe fisaha zany de tsy mety amin'ny vatana ilay izy de lasa indraindray ohatra ilay vehivavy lasa mahia loatra na lasa matavy loatra vokatran'ilay tsy fahazakany an'ilay izy. De mila mankany amin'ny dokotera zany ry piso kely de jerena le vatany hoe sao de tsy mety amindria ilay izy de mila ovaina. Na koa ohatra hoe ramose mihitsy no manao, efa misy ange zao natokana ho an'ny lehilahy ny vasectome ho an'ny lisany. Mba lisan'ny iray ihany koa mandeha misaka raha manao an'ilay zavatra fa ny vehivavy foana ve? Eto zao hoe mangatsiaka ilay tranon-jaza. Lasa mangatsiaka le izy de tsy ao intsony ilay fientanana de tsy zakandria zany le izy de lasa simba ilay tranon-jazan'ilay vehivavy de tsy mamoaka ilay tsirom-panantenana intsony. De tsara kokoa zany ialahy indray no mila hoe mirotsaka an-tsehatra ialahy manao an'ilay fomba atao mba tsy hahabevoka. De efa misy ny vasectome de ialahy indray mandeha makany de milamina ianareo roa. Tsisy maharatsy an'izany ange. Mba tokony hoe hahatsara fiainanareo mivady ao an-tokantrano. Fanontaniana manaraka.
Pouvez-vous m'en dire plus de votre travaux? Inona no tianareo ho fantatra momba anahy? Raha tianareo ho fantatra momba anahy dia ny anarako Tina. Afaka antsoinareo hoe Tina zany za, tsy misy olana mihitsy, anarako zany. Mba alatsa ny vidéo raha manao firaisana mifankatia ohatra mahazo favy ny vehivavy dia tsy mahazo fafy koa hoe lehilahy. Raha tsy mankafy ny vehivavy dia tsy mankafy ny lehilahy. Amin'ny ankapobeny aloha dia lehilahy hoe mankafy foana. Fa ilisany dia tsy mahalala ny hoe tonga ve ilay orgasme amin'ny vehivavy. Izay no mbola tsy hain'lisany. Atao ahoana no tokony atao mba hoe ho tonga ilay orgasme ilay vehivavy? Mba mientana izy. Ny vehivavy ankera ohatra tonga indroa, intelo, impolo na injato tsy hay, na imbe dia be raha tonga ilay orgasme dia mety foana ilay izy, mazoto foana izy. Ka izay koa ary ny rasan'ny vehivavy. Nefa ilisany tsy mahalala ny tokony atao hoe inona ny ataoko mba hahatonga ilay orgasme ilay vehivavy. Maika fotsiny apiditra bibita iray roa telo maty ilay izy, vita izany. Na lehilahy raha ve tsy mba menatra hoe izay dia vita. Mila mba mamitapitaka kely aloha dia hors jeu dia mandeha mandalo but kely dia miverina kely dia miroso kely dia mamitaka kely. Izay vao ary amin'ny but. Fa tsy hoe dakana kely dia sady tsy tonga ary amin'ny but fa eto fotsiny vao daka dia maty. Kivy daholo ny mpanazatra, ny olona mijery koa hoe ity ilay ity tsy hanao ninina mihitsy. Namany lahy koa hoe tena ahoana lahy tsy hanao a. Aleo fa mbola ampiana an'ity vidéo ity dia amin'izay mba mahita daholo ny rehetrarehetra izany a, satria tena marina mihitsy izany. Ilisany a mahay maika fahatany fotsiny fa tsy mba mahay mankafy hoe atao ahoana, inona marina ny tena ilain'ilay vehivavy. Efa betsaka ankery zareo vidéo nataoko tany e. Nefa lisany tsy haiko hoe tsy mijery vidéo ve lisany fa maika ametraka fanontaniana fotsiny. Efa betsaka ilay izy ihany dia mila tokony mijery vidéo koa lisany dia mahita ilay izy fa aleo fa averiko indray ilay izy fa tsy misy olana izany ary. Amin'izay mba samy mahazo daholo ny rehetrarehetra, ny vaovao sy ny namana rehetrarehetra. Na izany na tsy izany dia mba jereo ihany zareo ilay vidéo any aloha fa be dia be ange izy ihany. Atao ahoana? Salut, misaotra betsaka fa afa-po tanteraka, mankasitraka anareo ihany koa. Est-il possible de discuter avec vous? Eny eo, afaka manontany ve azafady? Eny eo. Ho anareo izay mametraka fanontaniana tsy misy olona tonga dia apetrao foana ilay fanontaniana fa tonga dia valiana ilay izy. Ny vehivavy bevoka ve dia afaka milely foana? Eny. Ny tsara ho an'ny vehivavy bevoka ny milely satria tsy inona mampisokatra ilay tranonjaza ao anatiny ao. Nefa kosa izy tsy hiterena elahy. Hoe rehefa tsy mazoto izy dia lasa elahy mandeha terena izy hoe ndao tsika tsy maintsy milely. Ny vehivavy ankery zareo manomboka eo amin'ilay fotoana mitondra vohoaka iny. Lasa mandoa, lasa marary an-doha. Ilay zazakely koa ilay miolakolaka ao anatin'ny kibon'ny tranonjazan'ny vehivavy eo lasa tsy mahazo aina. Raha mihinan-kanina raha lasa tsy tia sakafo izao noho ilay zazakely ange izay e. Ilay zazakely mila an'ilay sakafo fa tsy ineny intsony. Dia raha vao hafa sakafo hohaniny eny dia tesitra ilay zazakely tsy afaka mahazo aina. Ambonin'izay ny taovan'ny vehivavy. Mipetraka tsara normala izao ny taovan'ny vehivavy izao. Fa rehefa bevoka ny vehivavy dia voatoa tery ilay zazakely ilay taova. Lasa meteriny tatavia. Izay mampatonga vehivavy hoe vetivety dia mipipi foana rehefa bevoka satria ilay tatavia izao lasa mibotsina ohatr'izao, lasa fisaka kely ilay izy dia lasa mora feno dia tsy maintsy mipipi iny. Ineny nefa bevoka be iny andeha hipetraka ary amin'ny gabone, matahotra ihany koa ange izy sao dia ho latsaka ao an-gabone ao. Raha latsaka ao izy tsy ho tafatsangana haingana satria ny zazakely iny mibahana aminazy eo. Hita lisana izany e. Eo amin'ny fotoana mahabevoka ny vehivavy io no tena ilana ny lisany. Voalohany dia fahaizany lisany mankafy vady. Omeo fitiavana madama. Tsy ampy fitiavana ange ny vehivavy. Ilay lisany dia maika fotsiny eo ndao ilely dia izay fotsiny. Tsy ampy izany.
Rehefa bevoky madama, elahy te lela mila mizara fitiavana ho amin'ny madama elahy, inona ny zavatra tokony atao, inona ny zavatra tadiavin'ny madama. Ny milely afaka atao ilay izy fa miankina amin'ny madama io. Indraindray izy hoe reraka loatra izy, ary ny tena hoe raha ohatra zao izy hoe miasa izy nefa izy bevoka, elahy koa miasa, dia mila manao raharaha ao an-tokantrano elahy. Satria madama reraka izy, na izy ary ange zao ilay mandeha zareo amin'ny sababaka moramora izy tsy afaka mandeha, na izy mandeha ny an-dalana eny raha tsy mahazo aina mihitsy izany ange iainany daholo izany. Na matory ary ny vehivavy mitondra voka tsy mahazo aina, isan'andro izy mitsotsotra be ohatran'izao. Matory amin'izao izy lasa matory, ilay zazakely tsy matory ao anaty kibo lasa mandaka tampoka, tsy maintsy iainana ilay izy. Indraindray izy misopirana ary ilay zazakely tsy tia misopirana, tsy afa manoatra izy. Nefa mandritra ny 6 volana ny iainany amin'izany. Hitan'ny lisany izany? Dia mila manome fitiavana amin'ny madama lisany. Omena tambitamby izy, omena teny mamy izy, mila misaotra anazy elahy. Ary mila fifanajana ihany koa. Neny lisany rehefa hoe vao bevoky madama dia lasa lisany mandeha manenjika alika tady vehivavy hafa. Ratsy ange izany ry zareo. Izany ange porofo voalohany mamotika tokantrano. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho fantatry madama hoe mampirafy elahy. Miandrikendry-tohana fotsiny izy. Ka noho izany mba aok'izay ilay fampirafesana tiavy ny vady atao ny tokantrano. Rehefa manaja tokantrano elahy tsy maintsy fantatry madama hoe manaja anahy ity vadiko ity. Tsy maintsy fantany io. Dia rehefa manaja tokantrano elahy, na izy ary ange vonona foana ihany koa izy hoe andeha. Raha ohatra ka te hilely elahy dia lasa koa izy mazoto te hilely. Tsy miandry ho teneniny elahy mihitsy hoe ndao hilely ry fa izy mihitsy ary no andeha hitarika an'ilay hoe ndao elahy hilely. Sao dia tokony hoaniko indray bibitiny elahy. Vita amin'ny madama foana izany. Noho izany lisany aza mandeha mandany andro miaraka amin'izao karazam-behivavy izao fa ajao madama dia vita madama daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ianao ve proposer mahafinaritra, inona ny sakafo tokony hohanin'ny vehivavy mba hampientina malaky ankoatran'ny préliminaire fa matetika ela be foana vao taitra ny vehivavy. Fa maninona ny vehivavy no ela vao taitra? Noho izany dia elahy no tsy mahay mampientana. Eny ary mangataka sakafo lisany. Aleo fa hanao vidéo manokana an'ity mihitsy za fa tsara ho fantatry ny rehetrarehetra mihitsy ity zavatra ity. Dia amin'izay mahafantatra daholo ny rehetrarehetra. Satria tsy inona, tsy maintsy ny olon-droa foana no miaraka mientana. Izay io vao mety. Raha vao hoe elahy irery na indry irery no ao anatin'ilay izy ao dia tsy mety izany io. Madama miandry vasoka fotsiny, elahy nefa mba te hihetsika dia tsy mandeha amin'izay laona ilay izy. Ho an'ny mpivady, tsy mahazo menamenatra izany intsony ny mpivady rehefa hoe mivady. Ianareo roa ange efa voatso-drano e, efa natambatry ny afo e, tsy misy tokony mahamenatra izany. Ho an'ny lehilahy, ajao madama. Ny fahaizany elahy manaja vehivavy, alaina fotsiny ohatra hoe rehefa mivady lisany lasa ngeza be madama, matavy be. Dia inona no ataony elahy? Tsy mety hiaraka madama intsony elahy. Eo ange dia efa manomboka tesitra madama e. Na tsy hiteny amin'ny lahy ary izy hoe fa ahoana dia tsy maintsy marary ny fony. Tsy miteny elahy izy hoe marary ny foko fa tsy maintsy marary ny fony. Miaina ny tsirim-panantenana ao anatiny. Dia elahy zao raha ohatra ka mazoto elahy hoe hilely dia na izy ary ange lasa matory fotsiny ataovy ary dia izay. Nefa izy mba te hankafy ihany koa saingy tsy hitany izay atao fa tezitra amin'ny ataon'ny lahy izy.
misaotra betsaka, mety marina ve? Mety marina ve? Bonjour, saika ny taona azafady, vehivavy 21 efa ela be izay sy ny sitrako nolely nandritry ny 6 mois teo no nielanelana nisy teo aminay roa ary ny lely izay roa laindy vetivety kely dia tonga ny ranomaina dia milaza izy fa vokatry ny tsy ny lely naharitra ny atongavana. Iny aloha nilitahan'ny tsirom-panantenan'ny lehilahy dia betsaka mihoatra ny vehivavy. Hoe efa maninona ary ny tonga loatra ilay izy raha ohatra ka hoe izay dia malazo ilay bibity. Mbola tsy ao anatin'ilay fahaizana mankafy izany ilay ry eto aloha. Dia indrisy izany izao mitebiteby izany ry hoe sao dia hoe mampirafy izy satria nareo efa ela no tsy niaraka. Dia anareo roa izao efa hoe ela no tsy niaraka dia tonga ho azy ilay izy. Ka ny lehilahy aloha na vehivavy ny anankiroa izany rehefa beady saina isika dia matetika lasa tsy afaka mifantoka fa io rehefa olona tianao no miaraka aminao hainao foana ny mahatonga ny hoe ho tsara sy afaka mankafy amin'ilay izy. Ianareo roa eto izao dia manao kilalao, ekena hoe mifanalavitra ianareo roa dia tonga ilay izy. Dia raha ohatra ka tsy nety ilay izy teo afaka averina indray iny ampitsony iny fa tsy hoe maty ilay bibita dia tsy hanao intsony indray. Raha ohatra indray hoe ilay izy ilay maty teo afaka esorina aingana ilay izy dia afaka azonina aloha. Tsy afaka tonga dia hoe alefa raha ny tokony ho izy izany hoe mba tokony hoe hanala azy hankafy tsara ihany koa ny vehivavy fa tsy hoe ny lehilahy ihany. Eto izao dia lehilahy izany maika ho tonga fotsiny dia maka aina madama nefa eto mbo te seranga mbo te hanala azy lery nefa tonga ilay rano sisy n'inona natao fotsiny izany izay ve ilay lety. Madama range ao anatin'izay dia lasa tezitra sy kivy mety hanompa ihany koa tiako tsy hanao n'inona mihitsy leo be to madama izay mazoto izy izay dia mpivorona ny hankafy izy fa tsy hoe laharerina no an'ilay izy ao. Mila ampiana an'ity vidéo ity koa satria betsaka mihitsy ilay ianareo manontany ilay hoe fa maninona vetivety dia tonga. Nefa ange izaho efa manome sopape be dia be ny sopape ataoko ny sakafo hohanina, ny zavatra tokony ho fadiana ary ny kotrana tokony atao. Raha mifady amin'ireo lisany dia milamy madama ao an-trano. Noho izany izany ataovy ilay izy fa tsy hoe miandry tolorana fotsiny akory lisany. I lisany ange no miezaka manao izay apety ny vatany lisany torohevitra fotsiny no atao ato dia i lisany no mampiatra ilay izy miezaka manao izay apety ny vatany lisany dia mety ilay izy avy eo. Ka raha ohatra lisany ka tsy hijery fotsiny izany hoe tena moa izany ilay izy dia izay fotsiny ndely indray andro fa tsy nety ahoana indray hitoro composé dia tsy mety. Ny torohevitra tsara raha ohatra ka tian'ny lisany hoe hatanjaka rehefa milely miaraka amin'ny vavy ahena ny toaka, ahena siramamy mila misotro kafe lisany ilay tsara kokoa ilay marron marron mila mihinana desera ihany koa lisany mihinana sakafo misy sakafo ara-dalàna izany ara-dalàna dia mba mila mikotrana ihany koa lisany mba mampatanjaka. Tsy hoe lisany akory hikotrana dia tsy hihinan-kanina eo vao mainka ataolam-be eo fa mila mikotrana mba mampatsara ny vatana ange zareo mikotrana na vehivavy koa raha hoe mila mikotrana fa tsy ny lehilahy ihany. Dia mila misakafo tsara dia izay. Fanontaniana manaraka ahoana ny hitazonana ranomaina. Averiko indray ilay izy ahoana no hitazonana ranomaina efa any anaty vidéo antsika any ilay izy fa mbola averina ato dia averiko kely ihany izany ho anareo izay ato amin'ny
live aloha. Raha ohatra lahy ka hoe tonga le ranonaina afaka esorina le izy a, dia rehefa le izy le miara iny a, ity zany ohatra le bibita dia somary aolana kely ohatran'izao a, tsy aolana be fa manjary tapaka eo ny bibita lahy, dia aolana kely dia tazomina ohatr'izao, tapenana ohatr'izao le eto amin'ny lohany lataka, miandriandry kely elaela eo ialahy avy eo dia tsy maintsy somary ohatran'ny hoe mody manadinidino zany ialahy e, dia avy eo lasa miemotra le izy avy eo. Dia rehefa le izy miemotra iny dia afaka averina ampidirina any anaty lalan-jaza indray le izy avy eo. Tsy fantatro kimba hazavao nge. Tsy fantatro mba hazavao ange. Le fantaninareo a, mba somary atao lavalava kely le fanontaniana dia mba hoe fantatra le izy satria mba somary atao lavalava kely le vidéo dia mba fantatra zany le satria raha vao hoe tsy ataonareo lava le izy dia mba lasa tsy hita le io zay inona zany no tokony atao amin'ilay izy. Resaka hafa mihitsy no tiako resahana, inona no atao fa vodina-pitiavana tena mijaly isaky ny dia olona. Marina izany, mafy izany vodina-pitiavana izany ry zareo, tena mafy, efa nandalovan'ny tena izany ary tena hoe andeha hamono tena vao tamin'ny vao haingana iny nisy tena pasapito, nisy vehivavy andeha hamono tena dia hoe vodina-pitiavana. Le izy nefa amin'ny ankapobeny ianao rehefa hoe vonona an'ity izany dia vonona tsy maintsy hizaka ny misaraka ihany koa. Aleo fa atao ny vidéo dia amin'izay mba manome courage ho an'ny rehetra ihany koa. Koko fotsiny aloha androany e. Eny ô, dia koko fotsiny ho anareo mazotoa, marina izany, tsy tsara ny toaka. Afaka misotro ianareo a, fa mba mahalala ny antonony a, dia izay no atao hoe revy. Misaotra betsaka dia misaotra betsaka ô. Mankasitraka anareo rehetrarehetra ihany koa ô. Milay ô. Est-il possible de discuter? Eny ô. Dia ho anareo a, raha misy fanontaniana dia tonga dia apetrao ilay izy. Salut ndry. Salut. Inona no mahabelataka? Efa nisy vidéo an'io tany a. Hazavao ny voka-dratsin'ny masta. Mangataka roa mba masta. Inona ny voka-dratsin'ny masta? Ny voka-dratsin'ny masta dia lasa manadinodino lava ary koa tsy mahasolo olona mihitsy ny masta. Raha ohatra ianao ka inge zavatra fandanim-potoana kely fotsiny ary lasa misy ohatry ny lasa misy karazana areti-tsaina koa ao anatinao ao raha ohatra ka izay foana ao anatin'ny eritreritrao ao. Fa raha ny tokony atao hoe tena mahatsapa irery dia mila mandany andro any ivelany. Izay mantsy mahatonga ny tsirom-panantenana miakatra ilay izy. Zako irery ny ato an-trano dia raikitra indray ity. Raha ohatra mijery film ohatra tena misy film tsara be ity vejerena ito dia izay ilay izy. Dia tsy mahazo manao an'izany intsony izany. Raha ohatra ka eo ilay fiantanana ialahy izany izao rehefa hoe nisaraka tamin'ny sipa ialahy dia tsy afaka milelo intsony. Dia tsy maninona izany aloha. Ialahy tsy maty izany ialahy raha tsy milelo anatin'ny herintaona, tsisy maharatsy an'izany.
fa ny saina ihany mitondra an'io. Raha ohatra ka misy fetananao anatin'ny lahy dia mandeha voky lahy mandehandeha miaraka amin'ny namany. Mpanao baolina lahy, antsoiny lahy ny namany dia lasa nareo manao baolina. Mpandihy lahy, lasa lahy mandeha makany amin'ny toerana le misy toerana mampandihy. Tsy mampandihy amin'ny alina fa misy cours de danse dia mandeha makany lahy dia afaka ny ati-tsaina. Indrindray koa lahy mety tonga dia mety hazaka sipany amin'ny mpandihizana any amin'ilay cours-na fanaovana dihy any. Zay ngela izy. Tsy atao trano ao tarangaty tena ohatran'ny teliely tena tsara be izany film izany. Izay izany ary misy tsy rariny mijaly aho. Lahy mampijaly vatana kina natoriana ao trano ao. Mila mankafy fiainana. Izay ngela ataontsika e. Mankafy maha izy ianao. Tsara ansipa lahy. Dia izay zany ny anjaran'ny lahy zany. Matoa izy tafaraka tamin'ny lahy dia tsy anjaranareo ny hiaraka. Dia manalaza aloha lahy mankafy ny atao hoe célibataire. Izay kely mahagaga amin'ny olombelona rehefa célibataire tsy mety mahady vady azarangarofiana misy pakafady fa marary loko. Rehefa manambady indray leo be arangaba tokony ho célibataire miadana be ny célibataire. Tsy hita ihany izay atao amin'ilay olombelona. Fa ny vahaolana tsara tokony atao dia mankafy maha izy ianao. Célibataire analaza izany satria célibataire mankafy maha célibataire anahy. Olona manambady tena ankafy. Tiako ny tokantranoko tiako ny vady aman-janako ataoko izay ahatafavoaka ny tokantranoko ho lasa fitaratry ny olona rehetra. Izay ny tsara ataon'ny mpivady sy mpifankatia rehefa tafiditra amin'ny tokantrano. Mampalahelo anefa dia tsy izay ilay izy fa rehefa tonga ao vadika daholo. Misy produit ve dia ohatra zareo aza mampiasa an'ireny ho alisany izao ilay hoe teo be lataka lisana. Betsaka aloha ny produit amidy fa tsy possible mihitsy izany hoe ny lisany teo be lataka ohatra izao ny lava izy ohatra tiana ho lava kokoa ohatra hoe 3 cm na 4 cm dia aiza no ahitana an'ilay izy. Hosoran'ilay produit ve dia possible tonga dia lasa lava be? Tsy possible mihitsy izany. Ny vahaolana akaiky dia manao plastique surgery. Raha manao plastique surgery lisana dia volany tsy maintsy hivoaka. Ary ireny dia tsy hoe rehefa atao androany dia mandrapahafaty ny lahy. Fa voafetra ihany 5 taona raha eran-dritra tsy maintsy soloina, tsy maintsy avoazana. Ka raha ao anatin'izay lahy sendra tsy manam-bola dia ny lahy be indrindra. Io tsy hoe lasa ngeza ny anara, lasa kely ny anara, lasa fohy loatra ny anara, lasa lalina loatra ny anara dia lasa tsy mety izy izay. Fa mila mankafy maha izy anao. Aiza ilay fiera mankafy maha izy anazy dia izay ny zava-dehibe. Ilela ianareo roa androany. Ity vehivavy araka amin'ity ve vola? Resao aloha ilay vehivavy. Raha manambady lahy tsisy olana izany. Fa raha hoe sipalahy andao tokony milelika tsika roa androany nefa ela tsika tsy nilely. Lahy te hilely izy tsy mety hilely dia eo lahy mbola mitan-kisikisina dia angamba moa andeha izany. Raha mbola zaza tsy ampy taona miaraka amin'ny lahy dia aza mandany andro aloha lahy. Lahy manimba zanak'olona aloha loatra tsy azo atao izany. Fa raha ho an'ny lehilahy efa manambady omeo fitiavana foana madama isan'andro. Ny zavatra lazain'ny vavan'ny lahy atao am-pitiavana. Mahandro sakafo izy dia manome sakafo lahy sendra be takery matsiro be sakafon-drỳ tena tiako be. Za kay mba hanao sakafo ohatran'io fa tena tiako be ilay izy. Dia izay fihetsika lahy izay dia efa mampentana madama vonona izy ilay. Isaky miditra trano lahy dia aiza ary ilay hanafanao an'izay Isaky ny lely any lahy izany nataony lahy. Tsy possible mihitsy. Na izy lalao bibi raha leo be. Lamosina be ny azon'ilay lahy raha alina. Dia eo lahy hoe inona koa nazy ny kala ratsy ity. Ho vavan'ny lahy tsy mahay mipetraka tsara lako. Mila manome fitiavana madama tsara lahy. Mila mifampisakambina ihany koa ianareo.
madama ihany koa mila ihany koa indrindra mba hoe mamizara fitiavana ho an-dramose ka ilaina ilay fanorokoroka koa, mila fanoroka foana, mila fampisakamina foana, mila misaotra. Fitia mifamaly mahatsara fihavanana izay ilay ohabolantsika malagasy dia tsara mba hampiharitsika mpivady indrindra ihany koa ho an'ny mpifankatia. Dia miadana ange ilay tokantrano, miadana ange ianareo roa. Dia izay ny live-tsika androany aloha. Mihina fa voavaly ny fanontanianareo fa betsabetsaka izy tao dia ho valiana miadana ihany ho anareo izay nametraka fanontaniana teo aloha. Dia izay. Zay vao mankasitraka tompoko.